Faly miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, tsy akanavaka, na ny ankizy, na ny tanora, na ny lehibe, ny antonontono, na ny lehibe. Eto toerana, ny any ampitan-dranomasina. Fanitelon'ny video ataoko ty, atao anatin'ny krizy. Fanefany moa. Satria zay ny antsoina hoe fahalalana miteny. De efa hitanareo zany eo amin'ny murako ny fanehoan-kevitrako mahakasika ny herisetra na ny violence. Tokony samy manatsahatra ny violence na ny herisetra tsika rehetra. Fa tsika mieritreritra hoe ny mpitandro filaminana rery ihany no manao herisetra. Fa misy herisetra tsy apoizitsika fa ataotsika olona tsotra. Izy efa nitantaraiko marobe ny herisetra, anaovana herisetra ny mpanao gazety, anaovana herisetra ny mpanao fihetsiketsehana, anaovana herisetra ny olona tsy manao ninninina, satria le lacrymogène de tsy misafidy lavakorona. Fa rehefa afendrakao le lacrymogène de tafiditra amin'ny olona rehetra zay mitsentsitra rivotra. De victime koa zany ny olona tsy miteny, victime ny mpianatra, victime ny ankizy, victime ny olona mipetraka any an-trano, satria tsy voasaka ny varavarana ny lacrymogène. Herisetra daholo zany. Herisetra ny fanamborana. Satria tsisy didim-pitsarana de samborinao le olona, le izy tratranao mbodeombona ny mba zavatra, sa flagrant délit de destruction des choses d'autrui ou des choses publiques, samborinao izy tsisy fitsarana sy ny sisa, sisy mandat d'arrêt na mandat d'amener avy amin'ny tribunal. Herisetra zany, arrestation arbitraire ny anarany. Herisetra ny fanorohoroana amin'ny fitaovam-piadiana sy ny sisa sy ny sisa. Herisetra daholo zany. Zay ataon'ny mpitandro filaminana. Ary fa miteny an'izany ny eto an-toerana sy ny communauté internationale hoe tsy mety le herisetra. Fa tadidio fa herisetra ianao miteny hoe aizany trano ranona. Ndao amboarina sy ho karakaraina ianona. Herisetra zany. Intimidation, ça fait partie de la violence. Herisetra ianao miteny hoe ranona de misy miliarany aminy hampamono ny anona na anakarama gros bras sy ny sisa. Sisy preuve. Raha vao miteny zavatra sisy preuve ianao de herisetra zany. Herisetra ianao tsy avela hiteny haneho hevitra. De herisetra koa za tsy avelanao hiteny haneho ny hevitrako. Herisetra ny fanakananao ny olona manohitra anao tsy hiteny. De herisetra koa ny fanakananao ny olona manana ny olona tohanany tsy hiteny sy ampitahorina ho azy. De herisetra daholo. Herisetra ary ekonomika. Ny tsy fahafahan'ny olona anankiray raha-mpivarotra izy commerçant mivarotra. Herisetra ekonomika. Herisetra ekonomika fanapotena labidikin'olona, ny fivarotan'olona sy ny fiveloman'olona. Herisetra sosialy, ny olona tsy afaka mitady zavatra hohaniny de tsy misakafo noho ny korotana. Dikan'izay zany mibetsaka le herisetra. De nazavaiko amin'ny teny anglisy moa izy mba ho fantan'ireo communauté internationale koa hoe misy olona mianatra ihany eto Madagasikara. Zay le herisetra. Miaina anaty herisetra zany tsika. Na za zao tratrany herisetra manao compte fake anao de miteny anao hoe za olona tsy manjary sy ny sisa nefa za manjary. De anaovanao herisetra nge za tsy mahazo miteny zany. De anao zany raha vao maneho hevitra anao hoe miala ranona de za tsy manakana anao. Raha fa za koa miteny hoe zao ny point de vue ko, zao ny fahafantarako azy, zao ny analyse ko, de teneninao ianao nefa tao hoe ianao ne zao hoe. De zay ny mahatonga na mipose question aminareo hoe nangalatra taiza za de efa nanondrana volamena sy vatososy ny biby tsy manampaharoa avy eto Madagasikara hoe za safa namono olona, safa nanodikodina volam-panjakana sa ny asako ihany no ataoko. De miaina normal aho de mamoaka hevitra. Satria zay ny liberté d'expression angatahanareo de manana koa aho. Satria tsika mitovy manoloana ny lalàna. Herisetra daholo zany, mifanao herisetra isika. Na misy mpanao gazety koa manao harcèlement olona de fa herisetra zany. De atsahatra le izy raha te hilamina. Zay ray. Mpampianatra finance publique ny tenako. De mpampianatra publiciste, mpampianatra droit constitutionnel any amin'ny université, mpampianatra droit administratif. De mba te hitodika am'ireo solombavam-bahoaka aho. Satria nandeha nitolona an'ireo ankizy ireo, le tanoratsika reo, le génération Z noho ninona, noho ny le fijaliana ny jiro sy ny rano sy ny fiainany zareo tena tsy azo iainana tsony any amin'ny anjery manontolo any amin'ny université.
de nandeha le organisation tolona ndraiky izy ny tanora de manomboka fa mijapy isika mpanao politika dinosaure de nanapa-kevitra ny génération Z fa tsy resaka amin'izaniza ankoatrany solombavam-bahoaka solombavam-bahoaka ho izy raha andeha zahay de tsy resaka amin'ny exécutif zay raha ifampiresaka fa ifampiresaka amin'ny solombavam-bahoaka de nahita solombavam-bahoaka roa lahy ao maly zany hoe eny akianja nareo tanora no miresaka fa tsy aty atsimba zaza de inona zany ny tiany reny solombavam-bahoaka reny tenenina enareo efa nareo no dernier rempart hitampifian'le tanora mitaky ny zony te hiaina mba sala amin'olombelona sala mpianatra any andafy de nareo ndray miteny hoe ataoveny akianja eny le fitakianareo de amizay zany zareo voasambotra ndray de amizay izy maratra de amizay izy tratrany grenade lacrymogène de amizay izy efa noana efa reraka ange io akizy reo le mifanenjena sy mifanenjika sanandro eny akianja iny de mampaninona anareo mba mandray azy raisinareo ao ny solotenany zany tsy manakana hoe ajaharony le fitadiavanareo hidina eny an-dalambe fa mba raisy aloha le akizy de henonareo zay mbola hajainy zay mbola hajainy raisiny ho ray aman-dreny nareo solombavam-bahoaka hoe zay tsy resaka raha hiresaka zay de any amin'ny solombavam-bahoaka de nareo manosoboitanana hoe mandana eny akianja satria zay ny metimety aminareo satria le fitakiana zany miteny hoe miala ranona de zao ara amin'ny mampampianatra finance publique sy expert amin'ny droit constitutionnel na publiciste contemporain moa ve sy matsiaro tena nareo solombavam-bahoaka sy ny loholona fa tompona andraikitra ihany koa ianareo ary tena tompona andraikitra amizao fa antrano vahoaka malagasy zao inona ny antony vakio ny ao amin'ny article 68 hoe inona ny asan'izany législatif zany inona ny asany parlement zay fotsiny de amin'ny article 69 amin'ny 60 hatramin'ny 79 miteny mahakasika anareo député de manomboka eo amin'ny 80-85 miteny mahakasika ny loholona de manomboka eo amin'ny 86-104 miteny ny rapport ny gouvernement sy ny parlement ono aho ry solombavam-bahoaka isan'ny olom-boafidy malala iza no mandany ny teti-bolam-panjakana zay ny volavolainy gouvernement ny maire hoe ny conseiller hoe ny gouverneur sa ianareo parlementaire zay mandalo navety io laninareo avy eo amin'ny assemblée nationale de makany amin'ny sénat de lasa loi de finance zay mbola mandalo koa any amin'ny HCC pour contrôle de constitutionnalité de zay vao promulguer président de la république de ianareo ve zany tompoko satria hajaiko nareo fa olom-boafidy de tsy mba nananeritreritra hamaky na hanitsy ilay volavolan-dala na mahakasika ny fitantanam-bolam-panjakana fa maninona io mandalo aminareo efa 4 taona de manangatanana ianareo de miantso-panao gazety hoe lany tsy misy fanitsiana ny teti-bola ny volavolan-dalana mahakasika ny teti-bolam-panjakana tsy manabiloka resaka zany ary sisy raha inao nianatra droit constitutionnel na nianatra finance publique deuxième année mantsy mianatra an'izany Narcisse Olivier Andrianono tsika ny mbao mila mianatra tsy mibiloka le resaka za tsy miteny hoe tsaharo ny fitakina fa tompona andraikitra reo solombavam-bahoaka reo raha mahay ianareo raha nianatra isika fa za manao an'izay zay le écoute sélective de raha tokony ho izy samy tompona andraikitra de samy ravana daholo aloha ny institution rehetra
fa azo esorinareo le solombavam-bahoaka fa responsable ny parlement tamin'ny fandaniana nandalo tao ambanimasonareo tompoko ny budget-ny jirama io na tsy tena inséré am'le loi de finance mitovy am'ty boky be ty aiza am'le boky be ko mba mbola sitahitandry zalahy izy mitovy am'ty boky beko ty io moa zany boky beko mitovy am'ty aben'le loi de finance eo amy 300 page eo izy fa ny aty ny boky 500 page mitovitovy am'ty le izy ty ny boky ny soratako zany ty ny aty 536 page fa ny an'zalahy reo jareo ny habeny moa ny zalahy reo amy 300 page eo de voasoratra en annexe amin'io ao le budget annexe zay ny maha annexe azy satria ny société d'état sy ny établissement public à caractère industriel et commercial de annexé ao daholo ny budget-ny de io tsy resaka maronisy le rikelyriza fa mila marainao zany député zay neny lasako député io e hanao lalàna tena mety hanao lalàna tena izy fa vatiko zany mihodina tampoka de tsy hitako azy de tsy lany za teny amy premier arrondissement tsika le mila mianatra de mila mihay hafa fa aza extrémiste hoa fa lasa manjary zavatra mianatra zavatra disy tsika raha tsy miresonne averiko foana raha vo tsy miresonne de io ataonareo zany rehefa tsy mihay hafa herisetra zany satria ny hafa zany tsy mianatra aminareo ny hafa tsy manana idée manao herisetra nareo manimbazimba ny hafa mamoaka hevitra nefa nareo te amoaka hevitra pa ankahalalahana fa amy maha-prof finance publique de zay ny ampianariko ny mpianatra averiko eto lefa ampianarana hoe responsable daholo ireo solombavam-bahoaka reo ny sénatera responsable tompona andraikitra ianareo amizao fahasairanana eto Madagasikara zao io zao mety ny any Victoire Mahasoatsiebo écoute empathique satria tena mijaly angele vahoaka de tsy mba nijerenareo zany hoe i otrinona ny teti-bolany ao ministère ny fampianarana ohatra fampianarana maimaipoana araka ny lalam-panorenana amy mampanao lalàna anareo hoe mianatra maimaipoana ny fianarana any amin'ny enseignement primaire public de maimaipoana ve le izy mbola mandoa fram ny ray aman-dreny mbola tsisy ny cantine scolaire mbola tsisy ny tsy afa-mianatra ny ankizy mbola ny ray aman-dreny any mandoa ny écolaziny sy ny saram-pianarana mandala eo masonareo le izy de nareo zany miteny hoe nandihana rakizy satria ny fialan'ny gouvernemanta efa raha moa ny gouvernement sy ny fialan'ny filohan'ny republika no nitononinareo de zay zany tsy responsable de mandehana nareo tsy aty amy lapa nareo mandeha fa mandehana eny akianja za tsy mandrara grève ho iaho fa réflexe fotsiny ho anareo le solombavam-bahoaka miteny mandehana akianja de raha miteny amizay rakizy reo hoe raha vaony parlement de za sira fa tsy aniraka akizy andeha intsony nareo fa hiteny hoe orakiza inareo ke miteny hoe hifapresaka aminay député satria zay rery notikisanareo sisa de avy amizay malakilaky amizay zay le izy satria tsika miseho ho tsy diso tiako be le terme misy akizy nanoratra de hoe écoute empathique hoe le zavatra iainana zany iainanao le zavatra fa tsy manao écoute sélective anao raha voapolo miteny de hoe miaro aninona tsy miaro aho tsy miaro an'iza aniza to hoe zao ny grève nareo de dradradradrao hoe melara joelna fa tsy mampanininazy zay fa kosa misy ravitra sy olona tompony andraikitra tokony hiala koa satria mandalo amin'eo le loi de finance ty moa boky ty teny misy anao capture sady koa zao fa sy ahoako na capture anareo de ty 500 page aty misy boky sahala amity zay le antsona hoe loi de finance volavola ny lalam-pandrenina zay ray faharoa misy option afaka manao tolo-dalàna manoratra tolo-dalàna ny parlementaire anankiray afaka manoratra lalàna ny député na sénateur anankiray de atolotra mba hanovana zavatra eto amy tany sy ny fanjakana de moa hoe tsy mba nisy kinga saina taminareo tao na nieritreritra ny fijaliam-bahoaka hoe ndao ry zalahy mba
hanao lalàna hanao tolo-dalàna mahakasika ny ty jirama zay nampijaly antsika depuis 2016 ty. Mbola talohan'izay zany délestage. De tsy mba nisy nanany eritreritra an'izany ve? Fa raha fa midona le izy de mitady olona responsable asika. Vous êtes responsable mais irresponsable. Vous êtes tous responsables mais irresponsables. Et comme ça, vous avez alevako ty idée ty he manontany vahoaka andreo manontany GNZ. Moa ve ilaina ny mbola hapisy ny parlement zay nandalo tamin'ny teo les lois de finances, projet de loi de finances avy amin'ny gouvernement zay tsy nahavaha ny olana atsika ny jiro sy ny rano sy ny fiainana andavanandro ara-social sy économique. Manontany anareo raha laha zandriko manareo mety misy zanaka za sasany satria zay génération X année 76 zay zao. De mba misy tokony aminareo ve tokony hiteny am'izay daholo hoe aleo rangahy raha vao amin'ny daholo kaiky zay le zavatra nampianariny sy nampianariko anareo fa anatina lesona finance publique sy droit constitutionnel sy ny droit administratif zany miteny amitsika hoe samby responsable reo institution reo mbola responsable koa ny HCC faza mialamela bala satria ny loi de finances les projets de loi de finances rehefa lany taty amin'ny parlement de mandalo aminareo HCC pour contrôle de constitutionnalité de namoaka avy foana koa nareo tao hoe mety io mifanaraka amin'ny lalampandroenana ila izy fa tsy mifanaraka amin'ny fiainana ara-social sy économique ny vahoaka malagasy. Responsable koa ianareo ao amin'ny HCC. De rehefa samby responsable de inona zany tokony solution? Rehefa samby ravana de ravao, rehefa samby miala de miala. Fa na voatsika teto Madagasikara rehefa misy action na misy sanction de sélective le izy ivizena olona anatina toko fa sy le tena tokony andraikitra rehetra. De to zao mametraka vantanina satria mba misy ireo mpitantana amin'ny amin'ny faritra tompoko lahy sy tompoko vavy any amin'ny faritra na afapoanareo ve niasa an'ireo gouverneur any amin'ny faritra tsy hoe tara loatra mihaja lisena tsy tara loatra fa mitenitsika hoe mila fanovana rafitra, mila fanovana olona, mila fanovana toe-tsaina sy ny fomba fiasa zay ny antsoina hoe bonne gouvernance. De ovao sala am'izay fa hatra am'izay mantsy tsy afaka ny teniny rehetra fa matahotra hoe hitanay ny tranonao, hitanay ny misy anareo, ndao amboarina eo, ndao odorana ny tranony ranona sy ranona. Violence nge zany erisetra nge reny natao reny na inona ny firehekevitra n'le olona na inona ny vavana voakany. De raha samy nareo mamoaka vava miteny raha tsy manompa olona zany samy mifandoro trano eto samy mifanimbe de sisy Madagasikara sisy zavatra hitsangana itsony nge eto satria tsika samy olombelona samy nanao hadisoana tamin'ny fiainatsika sy ny vavana voakatsika sy ny fihetsikatsika. De maninona ny sasany ihany no disoanao hafa koa moa hoe voaprofinao le olona fa iny fa nangalatra harem-pirenena sy ny sisa fa mila mieritreritra tsika am'ireo institution sy ny olona mitondra rehetra zay mantsy ny tenenako tany aloha tany mba hampianarako atsika hoe samy tompony andraikitra manomboka amin'ny chef fokotany any amin'ny be ny tanàna, chef district, chef d'arrondissement, tompony andraikitra ny préfet, tompony andraikitra ny directeur rehetra sy ny SG rehetra sy ny DG rehetra any amin'ny tsefatsefany administration, tompony andraikitra ny ministre, tompony andraikitra ny solombavam-bahoaka ny olona, tompony andraikitra ny président république, prime ministre sy ny sisa. Izay ingeny ny tenenako hoe fa nareo zany na hokatsananareo ny filohan'ny republika hoe miala raha mbola ireo olona responsable irresponsable reo no mbola mipetraka daholo sy tonga saina tsy hanova fomba fisainana sy fomba fiasa tsy hangalatra tsony tsy hanao kolokolo tsony de miverena eo na Jesosy Kristy no président. Za miteny aminareo fa mbola mitsotsoroka noho n'izao zava-misy zao ny fijalian'ny malagasy sy ny fahasahiranany eto. Tadidio zany resaka zany tsika mifampianatra satria hatram'izay za vao miteny de zimazombanareo averiko foana fa misy compte efa roa arivo compte vaovao sasany mbola 2 amis 2 followers mbola salamy zany mamely ahy satria izao zavatra teneniko zao sy ny fomba fisainako no fa nanaovanareo mizangarda fa za tsy tapenambava fa de eto ny demokrasia ary za fa
nampandren'ny communauté internationale fa sy ny liberté d'expression n'olona miteny hoe eny andalambe ihany koa no protégenareo parce que les Malagasy sont libres et égaux en dignité et en droit. Nous sommes tous les mêmes devant la loi en vigueur ici à Madagascar. Mitovy. Samy feheziny lalàna, samy migokany la zay fahasoavana avy amin'ny lalàna sy ny sisa sy ny sisa. Ny fahefana fitsarana. Zay masina antsoina hoe séparation des pouvoirs. Misy ny pouvoir exécutif de misy ny pouvoir législatif et judiciaire. Ny fahefana mpitsara de arbitre. Entre andreo fahefana roa reo législatif sy ny exécutif. Nanao an'izany ve ny fahefana mpitsara, ny fitsarana. Betsabetsaka ny fitarainana zay ny tany malagasy raha vao misy mifampitory agny de tsy maintsy resy ny mahandra. Sy ny mpitsara rehetra ny diso. Fa ndao sika miaraka hamerina ny hasin'le firenena, ny hasin'ny asa-panjakana, ny hasin'ny vahoaka. Raha fa hanova hoe de tena ho vao salama zany. Fa ny zavatra hitako eto raha io mentalité io ary fampidirinareo am'le ZNZ eo le izy de ifamalifaty, ifanilikilika, ifampiteny hoe ranona ny diso sy ny anina ny diso de misy sasany tsy manaiky diso satria mety taranak'Andriamanitra angamba de tsy nanao adisona teto izy nefa diso de mbola misy zavatra tokony ho vatsika azy eto amty Madagasikara ty hoe raha fa olona hiditra any amin'ny rafitra mpanao lalàna de tokony mba mahay mamaky teny vazaha mba au moins mahay notion de droit fa zay ny mahatonga ny sasany eo zay manana radio izy de manan'inona de itabataba olona anao tsakotsako olona ao fotsiny fa ny atonga de avokako eto koa avavatro eto inareo manana radio de mitatatata mombolona ray de manao intelligent mianatra taiza de mahay droit taiza de inona mba proposition de loi natolotra anao raha ohatra ka solombavam-bahoaky ianao tsisy satria hay koa ny capacité nareo fa nareo aloha de manambola de manana 4 de zay mahay vava mahay miteny de moramora mahay manipulation satria misy manana radio manana fandaharana de kapakapa olona fa raha zany nanana fandaharana sahirana ianareo tsy rairairana anaovako anareo satria fantako daholo ny capacité intellectuelle nareo fantako daholo ny zavatra ataonareo ambadika ao fantako daholo hoe tsy madio tanana ny ankamaroanareo fa nareo miezaka handoto ny hafa mafy ny nanaovanareo ahy fa za tsy mitolefoka zany satria inona sisy proof hoe nanao ratsy teto rapolo sa misy ny besleo sa misy ina ty sa nanao rasy de zaho ro mandava sa nanao rasy agnahy da sy nanao da sisy hoe zalahy boka aminay da sisy io da sisy la nisy moa sy noharamoinareo teto fa aza dia manitrikitrika olona raha tsy madio enao aza dia manitrikitrika olona miteny hoe tsy marina ny hevitra ny anina raha tsy manana capacité intellectuelle solide enao matanjaka tsara fa olo aby reto zay reto hitanao zay miteny de manana argument foana io mamaky bontolo maro tsy hoe le ty de hitanareo anao nivokany ty zavatra nisoratako ty 500 page ty inareo miteny aho tsy mahay nininina nga raha fa za miteny hoe tsy anongana ny radio le de donto zay aminareo nga za raha fa miteny hoe tsy anonga-panjakana intsony satria fa nanongana de donto ve za am'zany sy nianatra satria izay le toetsaitsika malagasy de mifanao am'zay manipulation le hitaneny tokony atao manipulation le atao hoe manipulation de masse de manipulena nampalahelo ana le tanora io hoe avy amin'io déclenchement élément déclencheur le VV tsy rariny fianany mpianatra ny université tena tsy rariny marina de avy eo izy mba handeha aminareo any amin'ny assemblée nationale de nareo miteny hoe tatarao eria kianja ery ny alaheronareo ny fitakinareo takio eny satria zay ny mapetipety an'le mpanao politika zay ny mahalezy azy de mbola sady akizy fa tsy mihinakanina fanoana fa sisy jiro sisy rano sisy WC madio sisy dosy mihinana société maraina de voatavo hariva de mbola alefana hoe ny ray mandeha izy fa maninona ke raha nihaino anareo de nareo ny solombavam-bahoaka de vous prenez note
de teneny fotsiny déclaré hoe zany tsy midika fa ny raisinay nareo de tsy midika hoe tsy mahazo miverina eny an-kianja fa afaka miverina fa raisinay aloha noho ny anareo mitaraina aminay de raisinay aloha ny fitaraina anareo rakizy ry zandrisany zanaka malala fa tsy hoe miverena ery nareo satria zay mapetipety anareo hoe mitaky fanonganan'olona le akizy hoe mela président de zay zany mahatonga atsika hoe miverena ry tena solombavam-bahoaka roa de mitovy fomba firesaka zay tsy rahanareo zany fa ery nareo miverina miteny azy avelao le olona hiteny ery de mitsantsitra grenade lacrymogène sady izy fanoana igny fa nijaly firitaona reo mpianatra reo nefa le budget mahakasika ny université mandalo aminareo ambany masonareo ao de mba fa nieritreritra venareo hoe tsy ampy ny bourse mipetraka amin'ny trano sy manjary le mpianatra amin'ny mahasolombavambahoaka nareo de tokony halalan'izany miaraka amin'ny exécutif nareo mahasolombavambahoaka afa tsy haiko hoe soloninona ianareo soloninona ianareo de tsy nahafantatra hoe nareo namadibady mba kely ity budget ny enseignement supérieur et de la recherche scientifique ty kely de zay sady zany fa anticipeko ny président de république anao mbola io monao hoe avelo malakilaky apetrao malakilaky hoe le groupe de manomboka amizao avereno biso be ny azotsika io za mantsy olona lapa-kevitra misy biso be maro be io de décentralisé asio isaky ny université de asio point sy tako moanaovana ny biso maro mbola maro be zao zato no tonga mba meo folo amin'ny ora angany mpianatra ny université satria tsy ampy ny bourse hanaovan'zalahy va et vient bus eo de négocier les coopératives ny 119 ohatra reo ny sayfiry hoe bazafady amizay fa tena misy bus mpanjakana reto mandeha courant chargevasika rafa tsy tapaka tsony ny jiro de mba hitaditra n'io mpianatra io fa kosa misy ticket le izy de misy carte d'étudiant hoe les étudiants irery hany no mandeha aminy zay manomboka amizao nareo rakizy de takeo ny carte d'étudiant na mirotsaka andalambe agny zany de mba hanangatra amizay koa hiteny mafy an'ireo mpitandro filaminanareo hoe raha mba fa eny le carte d'étudiant de tena étudiant mitaky ny zony marina igny de io biso be io président tena angatahako zany hevitra ko za matao hoe donte fa aiza koa olo donte de voasoratra boky be salamreko zara 500 page tsy donte zany ao fa tsy ravelanareo hiteny fotsy sady tsy henoanareo io biso be io zany hitateratsika ny mpianatra io va vient derrière ny point de ralliement tsy atao amin'ny arrêt zay mbola manana fahefana handoa frais de ataovy samy hafa ny arrêt hoe ary ny arrêt ny tena vrai étudiant miaraka amin'ny carte d'étudiant de salamizay koa ny any Dego université ny Dego zay mipetraka amin'ny ville sinsisa sady manaraka fanadiovana manao assainissement nareo responsable universitaire hoe tsy azo ipetrahana olona sy mianatra tsony ny ao amin'ny cité fa velao ny tena vrai étudiant manana carte d'étudiant mipetraka ao fa raha fa manomboka manananaka ianao manambady de tsy tokony mipetraka ao amin'ny cité anao na tsy eo rajoely sy ahoako any tsy ahoako na iza nge za mpiasa-panjakana foana fa za miteny ny zavatra marina fotsiny bonjour grâce résolution miteny fotsiny aho mba ahafantaranareo hoe hay zany système maraka ny teneny laza namana laza Ferson no pourri eto fa tsy olona nge ny problème sika fa le système ke zany zavatra teneniko zany hoe système parlementaire malagasy ahoana ny roaziny le zavatra ataony ao ahoana ny procédure famakeny le loi de finance moa ve misy miteny gasy ny loi de finance igny satria neka marondry zalahy ao za sy miadimy nareo député misy tsy mahay miteny vazaha ao de nefa miteny vazaha le loi de finance fa mba mahaizatsika gasy raha fa misy olona miteny zavatra marina de henoana raha enao manao compte faiky ny teny teo igny zany engany mba enao no foloan'ny république na ho premier ministre de zay mba fangatahako hoe io biso be maro be io apartaho eraky Madagascar amin'ny université mba hitatitra ndraiky izy de au moins zany mba misy participation ny université atao anatina budget universitaire le izy amin'ny maha budget autonome azy hoe ty misy carburant na bus na ty misy courant chargena an'io bus io de misy zavatra maivamaivana ero zareo maivamaivana le fiainany ho anareo hitondra ao satria ny mbola tsy toroko zao hitondra eto mbola tsy toroko zao fa mbola nareo miady toerana melianina mba hanaovanay azy kanefa raha vao tsy manaraka an'izao teneniko zao nareo tsisy zavatra hanjary eto io jirama io raha mbola mipersiste ny problème jirama io ho sahirana ianao hakan'le fitondrana na androanina rapitso na fakapitso fa mba mihenoa namana mihenoa olona manana écoute
objectif anao écoute apatika ho namatsika teo hoe mba iaino le zavatra iainan'ny vahoaka malagasy iainan'le mpianatra fa tompon'andraikitra ianareo solombavamboaka oui majorité izy njakami fa misy solombavamboaka na sy majorité no afaka manao proposition de loi ny lalam-panorenana manomeny zany rahalahy manome alalana ny député anankiray na sénateur anankiray an'olatra tolo-dalàna mba hampandrosoana ny firenena fa raha mbona ianareo mbola manala hoe tsy tompon'andraikitra ireo solombavamboaka nareo misy mpamono ty firenena ity za tsy mandeha za fa niteny hoe tsy mandeha tsy za tsy rotsaka an-dalambe za tsy rotsaka an-dalambe namana efa niteneniko zay za tsy hanongana tsony efa nanongana valomanina siratsiraka aho de hoana mbola torenao hanongana an'izy saika tafanongana ny rajona ramampianina fa so ihany fa mbola teo jesosy sy andriamanitra tompon'ny jehova tompon'ny maro nandrara aza mantehangy la de zao koa zany rarany jehova tompon'ny maro aza manongana tsony la fa za mideo zany de 103 de 104 de 105 non de inona ihany zany za imehezan'olona ngay za araka ny hirany samuela hoe enao de efa jereny vahoaka manongana foana de za hoe de hanongan'olona foana de hanongana foana zany zady nefa tsy hitako ze olona avy niaraka nanonganako za ohatra tsy mira sy mihaino ahy satria atahorany honao so de lasa lavitra de raha lasa lavitra moa de manino raha hevitrako zao ny arahinareo fa mandroso ny firenena na tsy voatery zange ny tondra eto na tsy voatery zany ho inone fa manokatra ny saitsika vahoaka malagasy hoe misy olona responsable ao karaha mbola ireo responsable reo koa tsy tonga saina hoe tompon'andraikitra izy amin'ny fijalian'ny vahoaka malagasy fijalian'ny mpianatra fijaliana misy amitsika eto de ireo olona reo ihany hanao manipulation de reo ihany hanongana zay apetraka anareo zany zay deo zay olona tianareo zandry atao président atao premier ministre natao ministre io mbola avy amin'ireo député reo ihany no hampisaoty azy sy abrûlé azy sy ireo sénateur reo mbola reo olona mpanao politika reo ihany satria reo tsy hiova fa manilika andraikitra ireo tsy hiova fa ny capacité-ny eo borné bloqué amin'ny zavatra raha hoe raha tsy mety aminay ty de miala fa zahay tsy hiala fa zahay eto raha vo reo olona reo tsy mahatsapa hoe tsy ampy ny analyse sy ny raisonnement sy ny conception sy ny solution proposé ny perspective raha manao mémoire matsy zany ny zavatra inona ny problématique eto ego ny problématique atsika eto Madagascar. Il y a des gens qui font semblant des intellos, mais ils ne le sont pas. Misy olona mieritreritra intellectuel fa sy intellectuel izy tsy mahay de misy olona manana ego hoe za rehefa ty mbahoaka lany bahoaka de za no Andriamanitra kely eto amty Madagasikara ty diso daholo de raha mbola reo olona reo anefa no mijanona eo ry génération zandry marina na mijanona izy fa kosa raha tsy hiova de mbola zao ny fiainatsika zao fahantrana zao za zao hoe olona tonga saina de ny olona tonga saina satria nisy erreurako de ny teny fotsiny aho fa tsy nanao pression tamin'ny mpitondra zay ny fandimby nanosika hevitra fotsiny aho fa tsy nanao pression satria olombelona ihany ny tena za manaiky ny erreurako hoaiza moa izaho raha ohatra ka mitabataba anatina fanjakana anankiray matanjaka de ho samboriny aho de gadra de izy ny hamelona ny zanako tanareo zay le hadisoana mais akolpa tia tena loatra aho matahotra satria za efa kamboty voateraka 12 andro maty ny raiko de reniko rery ny taizahy de tsy tiako hoe gadrako de sisy pitaizany zanako fa raha ny raha tsy mety anatina fitatanandraha raha-mpanjakana sy ny fanaovana politika to Madagasikara de betsaka miteny ihany aho fa asiako frein so de tapaka ny lelako itoliara zay ia lelanao koa ho tapaky eo le hadisoana satria manomboka manao jeu rariny kosa za tsy biby fa ono moa za hanao viveriny aiko za rery fa raha hitambarany io samy manao viveriny ainy de samy kamboty velony ray samy gadra tsika zany miteny le marina de samy tsy mahita tsika daholo ny zanatsika là je suis d'accord fa kosa za rery no hijabaka za rery no higadra nefa
maso besika sy ny sofo besika samy roa ny sofina sy ny maso ny vava ray afaka miteny samy mahita tsika fa samy mijaly samy mahita tsika fa misy manondrana ny ari-pirenena samy mahita tsika fa mijaly midaly ny olona samy mahita tsika fa mijaly mikolokolo ny olona fa maninona tsy niaraka miteny satria matahotra gadra matahotra voroko amin'ny asa matahotra ho abrogé eo zany nitambarako aminareo hoe samy diso za manaiky nadisoko satria mba tia tena koa indraindray fa hoay zany zanako lezy zanako mbola kely ingy tena nareo miteny hoe nao lasy ekeko j'assume tena misy lasité fa kosa za tsy mitovy aminareo sasany loatra fa za araho ny fandaharana nataoko hatram'izay fa miteny zay tsy mety miaro ny vahoaka madinika foana aloha aho de kagan'olona fa manino latsy gadra ka ny aho ny zavatra tena marina sananako profo amin'ny taratasy hoe tia ny profo hoe tany anina ty de ny ravany anina de miditra fa raha vao sisy profo sahala amin'ny ataony sasany amin'ny Facebook magnaratsy olona fotsiny tsy teniteny fahatany io za tsy miditra za tsy miditra zany marina le système teneny lazaraza ferson na lazaraza ferson zany fa vao nivoaka teneny dalambe tegna ne voarorotra amin'ny tongony vao sambotra de ekenao venao zany roroton'olo amin'ny tongotra anao nefa anao fa lehibe ny zanakao hoe igny papanay vao sambotra noho ninona hanavotana maronisa nefa le maronisa sy tonga saina hoe fitiavan-tanindrazana hoe patriotisme inona non tsy an'izany eo na io resaka sosialy io anao hampandrosara sosialy olona raha tsy mihinakaniny va de manjanakao tsy mianatra ny zanakao ao na moa ny anaovanao hoe za héros rezalahy sasan'ireo manao héros reo ngeka manana ny ampy izy manana ny ampy ange reo député sasany hoe zay grave zay piteny foana efa manana ny ampy mihinana ny va de manjanany tsisy tebotebo voalohany hofatrano na mety fanavita-trano izy tsy mandoa hofatrano fa enao zany sady vesaran'le problème social économique no mba te andray anjara amy raha-pirenena de tsy maintsy dozenao gnanao dozena le izy fa raha sahala aminahy ty zany milliardaire ka tany andafy daholo ny zanako mba tapahako ny tanako fa androany fosiny aho de nivoaka andalambe niaraka am'ireo mpitolonareo miala daholo rehetra fa tsy zay ny zava-misy za tsy afaka andeha any andafy ny zanako tsy afaka hampandosiriko any andafy za tsy mananinninona de araka an'izay vitako ny tolona taoko sy ny resaka vokako fa raha za io zany fa fantako hoe maty aho androany ka mipetraka amikavanany ray mahefa ny zavatra rehetra any amy paradisa agny aho na amin'ny afo be tsy tena may satria za tsy namon'olona tsy nangalatra tsy nanao kolikoly mba amin'ny antony le température hisy ahy amin'ny afo be ao de hitovy amiko ny zanako tsy nanao kolikoly fa afaka tamy concours manodio ny concours rehefa maty aho zany mitolona hoe tena concours hadio fanadinana hadio fianarana madio amin'ny université de hitovy amiko zanahatra kely avy any ambany voro-pieny igny ny zanako zany stylo ny nampiasaiko de sahala am'izay ny taranako reo de tia tao fa foiko ho any tanindrazana ny aiko fa tsy zay ny zava-misy ho ay zareo taranako reo raha za mitsipaka maty raha za voatifitra igny moa ve hanana chance nitovy amiko hoe kamboty de lasa administrateur civil lasa juriste publiciste de lasa administrateur civil de mampianatra amin'ny université de eo zala gagagaga fa maninona mba kely manana mbava ka zay mampianatra de mba misy era kely supplémentaire ry zareo iny zany le satorian'andro manala mampianatra manao préparation na fampianarana sy ny sisa igny ane mba tombony satria ny olona rehetra mpiasa-panjakana rehetra afaka mampianatra fa miverena tsika ito ambonin'ny tany atsangany tsara ny tongotra roa fa raha mbola io toetsaitsika io zany hoe zay manana hevitra de petafana amin'ny Facebook zay manana toetsaina hoe zao ny tokony atao zay mahasamy teny de ho kapaina satria torinay zao ny tolona de lasa mahazo miteny zany tsy izy tsy liberté d'expression zany c'est pas ça la démocratie c'est pas ça qu'on vit dans une république c'est pas comme ça fa zay sa moa zany tena mandefa zany vidéo mba hampiverina ny saitsika ary mbola alefako koa ny vidéoko zay ny action nataoko taloha hoe kaikaiky le zalahy ty fa niteny mahakasika jirama izy io fa niteny mahakasika social izy fa niteny mahakasika ny fampianarana izy fa niteny mahakasika ny fijaliany vahoaka malagasy amin'ny lafiny rehetra indrindra ny any ambany volo satria fantany ny any ambany volo mipetraka tagny izy izy fa niresaka mahakasika ny kolikoly atao mpitandro filaminana any ambany volo
le mody hoe tsy mahazaka na fa tsy maintsy mamonoana kosa amonoana gisa fa niteneniko dolo nge zany fa ninehezanareo ao nikakakaka nareo satria zay ny problème tsika malagasy raha misy olona idole tsika de le na tsy mahay ninina le idole de iny fotsiny hoe mahay non ndao amizay tsika ifampihay de ndao sika misy olona manana misosikevitra manina raha miresaka amin'ny Paul Rabary de miresaka amin'ny Lazare Ferson mitovy angeny niveau-nay afaka mifampiresaka mbola marobe zany olona agny ry brisy mahafantatra ny ambanin'ny tany ato zay ministre Andro Ray de nikapaina satria hanatorony malagasy ary misy harena ary misy harena ary misy harena na Paul Rabary zany tsy tokony adisony satria izy niteny ray mandeha nadisonareo Paul Rabary hoe na tsy nianatra na tsy manam-pahaizana de afaka milatsaka ho filoham-pirenena afaka milatsaka député afaka milatsaka sénateur afaka milatsaka maire marina ke zany zavatra tenen'ny Paul Rabary zany firy amy député ke zany intellectuel manana diplôme nianatra tamin'ny université firy amireo de firy amy maire tsika reo nandeha teny amin'ny anjerim-manontolo fa maninona tsy mifampihaino ny any Lazare Ferson zao resaka système de milovana le système satria système français io système mpanjanaka de ina isy système judiciaire io resaka fitsarana io nanaovan'ny frantsay le olona pikomy tietan'ny razana tamin'ny fanjanahantany de nefa samy fa malagasy zao de mbola averitsika le izy hoe ranona sy mitovevitra anaovana amorony dossier de gadrao de fotsy volo ao amponjao na misitsaka na tapaka lalandraha voany AVC de sy afaka miteny tsony raha oviana ny mpitondra ho avy sy fandimbeto vao tsy ampiasa ny fitsarana ho fanapempoana sy fanampenam-bava sy fanimbana olona raha oviana izany ny mila jerena fa tsy hoe miala président fa hiova avy ny mpitsara sika hiova avy ny administrateur civil mitantana ny lafitany sy any hiova avy ny fonctionnaire hiova avy ny mpiasan'ny douane tsy apiditra fitaovam-piadiana eto sy apiditra cocaïne hiova avy ny inspecteur des impôts sy ny contrôleur des impôts sy ny mpiasan'ny finance mba tena hitaky le hetra ny mikarana sy ny sinoa sy ny vazaha sy ny mpanambola hoe le tena hetra tokony naloha no mirotsaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana firy ny fausse déclaration ao ambola douane ao firy za vao naheno fa misy sinoa eto sy karana ny fampidirany moto mba tsy dodany le hetra de ataony pièce détachée avy any de ataony anaty conteneur nefa moto anarivony vola tokony hiditra amin'ny vavatsika vola tokony hiditra amin'ny fampianarana ny zanakatsika vola tokony hiditra hanasoavana ny jirama de olombitsy no voky aminy de mitodika amitsika rehetra hoe nareo mpitaky hetra le tena hetra avy ny takinareo de nampidirina amin'ny kitapom-bola mpanjakana de zay ny mahatonga atsika fanjakana androsy mangataka amin'ny banque mondiale sy ny FMI satria tsy mahavelona n'le fanjakana sy mampidina ny fanjakana malagasy ny hetra miditra ny recette ny vola miditra ressource na recette le matadidy anazy zany européen atako amin'ny finance publique raha vao mijanona zany fanampiana ny FMI fampidiram-bola ny FMI sy ny banque mondiale de crise tsika satria tsy ampy tsika ny hetra miditra tsy ampy tsika ny recette de zay zany mitenenako eto fa isorana tsika rehetra somary lavalava le izy de averiko foana raha misy mahavoakitika ny zoron-dambanao ny zavatra teneniko de aza tezitra raha misy mahavoakitika ny zoron-damba satria izy koa ny hanadiso ahy fa ireo hetra lain'le mpitaky hetra de tsy miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa mibrioko amin'ny zavatra hafa izy koa ny mbola tenen'izay ny zavatra miditra avy amin'ny la douane eo misy tsy voacontrôler tsy voajirika fa avy aiza misy cocaïne nga eto Madagasikara eto misy roro nga eto famboarana roro sy ny drogue manimba ny tanora amizao avy aiza no miditra reny zavatra reny de tsy haiko na nialatsaky ny Andriamanitra avy any ambony sa ny trebona avy any ambany tany sa ny latsaka avy any an-danitra ny zavatra rehetra sy manjary eto de mivoaka avy aiza ry douanier ny volamena
ny sokatra, ny gidro sy ny zavatra rehetra. Mila miova daholo tsika rehetra. Zany angely nyteneniko hatram'izay, mila mandray andraikitra daholo ny tompony andraikitra rehetra. Fa raha hanadio ka misy hazo anankiray manelingelina de droto hatramin'ny fakany, fa tsy modiny raviny fotsiny katsanana, de mitsiry eo indray le izy, de ravina ratsy indray, de mbola modiny ihany katsanana, de manao inona ny anaran'izay ry ankizy ampianariko, ny contraire ny cercle vertueux de cercle vicieux. Tadidin'ny mpianatra fa tena mazava ny fagnazavany ty mpampianatra ty, ry zalahy raha fa mampianatra zay le raha misekoly. De io le cercle vicieux io zany ny zava-misy, nefa ny tokony ho izy cercle vertueux. Zany ny zavatra toetra tsara zany tokony hihodina eto, mampodina ny machine administrative, mampodina ny machine politique, mampodina ny institution, tokony toetra tsara fa tsy toetra ratsy, satria mivadika salamzay de cercle vicieux. Mandrodana anao androany de afaka io koa no mandroda. De zay niverenako am'le fangatahana ny fahaleovatena tena izy. Tsy tokony any la France any tsony baiko raha anona no ataovy zao, tsy tokony Union Européenne tsony baiko hoe raha anona no ataovy Premier Ministre. Fa avelao izahay malagasy samy malagasy aloha manendry zay olona tiana hitondranay sy misidy azy, zay olona tiana hitondranay. De rehefa aveo nareo mampiditra ny fampidiram-bola, manao ny coopération multilatérale sika, de manao ny coopération bilatérale, de les coopérations tadiavinay gagnant, win-win ny anglophone. De meo zahay fahafana vraie indépendance, de apetrao le vraie souveraineté tsika malagasy, sika me décide, c'est nous qui va décider. Zao ny atao eto, zao ny atao eto, raha misy système tokony hovana de hovana, raha misy rafitra tokony hovana de hovana le izy, de raha misy olona tokony hovana de hovana, de samy tokony tonga saina, samy voanatra zao, de misaotra nareo ZNZ nananatra anay araka an'le niteneniko tany amin'ny fandaharana anankiray fa tsy de betsaka loatra nijery azy fa nipazoko moa zao mibetsaka mpijery. Misaotra nareo ZNZ le tanora génération Z zao, satria nareo zany de sahala mizanaka ganagana. Ny ganagana rehefa foy de ny zanany nitarika ny reniny mandeha any amin'ny rano madio misy trondro hihinanany, sakafoanany zareo. Fa soihany nareo fa tsy nanao, sahala amin'ny nataon'ny sasany, sahala amin'ny reny akoho. Reny akoho rehefa mahafoy de ny reniny ray nitondra ny zanany eny amin'ny zavatra maloto, mitsaingy ko maloto eny, manao zavatra maloto. De rehefa nitarika zany, rehefa enao lehibe ray aman-dreny manao toetra ratsy de manaraka an'igny ke ny zanakao e. De zay nataon'olona hoe tel père tel fils e. Fa hoy manana fahendrena adala zay toandray. Fa misaotra nareo nanao le resaka ganagana igny zany ry zandrikely, ry génération Z. Misy aminareo koa ma de fa mankahala anako, zay aza japina Paolony, inona ijapiko anareo fa za manana ny tolonako. Nareo le zao vo indray manongampanjakana za fa indroa, ary niany réussir e. Mbola resiko nareo zany. Mbola resiko nareo satria za 2002-2009 navoongana rehefa nanongana. Ditikan'izay mba heno ihany le zoko rehefa miteny. De igny zany le hadisonareo génération zandry. Te éliminer les générations taloha. Tsy ho fatinareo daholo zay, tsy ho éliminer nareo daholo zay. Zay ny nianatra talohanareo e. Zay ny manana expérience talohanareo e. Fa za midiranareo fa kosa rehefa manomboka manao compte fake nareo miaraka am'le satroka sy le zavatra igny de hoe sisy ilana ianao ry Paolo sy ny sisa. Non, misy ilana anaka. Ianareo za misy ilana anareo, nareo mbola tsy diplômé za fa misy ilana anareo zao. Fa vao maika inona azy stopena base tuliareo rehefa tsy tena stopena ka. Fa igny mbola sujet atao eto zany manomboka miteny am'izao satria za tsy manana radio. De eto za no mampianatra, de mampianatra ny tenako satria za koa no mampianatra ny tenako. Zay ny sangalarako. Zay ny tsy ampanjariako ny volamena ho lasa bolongam-bato mba tsy sao de hanenenana. Fa kosa tsy zay nenina za le namana fa zay X. Fa 6 men le nene mo 6 men. Zay ny tsy nanaovana ratsy io e. Fa kosa mbola misy zavatra tsy akadina ny loana marana koa azy. Hoe nareo piso lelako izy de nareo ao foana anatin'ny fitonanaka zay tiasa-panjakana ngery zandrisany. Igny zany zavatra disiko aminareo e. Satria zay tsy afaka asa privé. Rehefa navita fianarana tamin'ny université de nanao concours,
concours nahafahanay fa tsy hoe mpiasa mpanjakana nampidirina fotsiny koa tamin'ny ministère nanao concours de nibosy de afaka de afaka savaina hoe nanao kolokolo ve nahafaka azy zaho aloha tsy nanao kolokolo nahitako 10,000 zay nanaovana droit d'inscription fa sahirana fa tsemboka satria kamboty na za tsy tokony zao ny fahaizako fa nohony za tsy mana ninina de tsy maintsy nanao concours mba hiasa fa raha za io zany na zanaka mpanakarena efa professeur agrégé en droit za zao fa za tsy nana ninina nahantra de tsy maintsy nanao concours de mba afaka par chance afaka sady mahay koa moa zany teo ny chance satria mbola nanomboka ny asa ny Biancôte am 2023 am 2003 nahafaka anay zany niambina tsara nazo financement tamin'ny norvégienne sy ny raha ny Biancôte de tena niambina le fanadinana fa amizao fa goragora ny fanadina mpanjakana igny koa zany zavatra tokony jerena tsy manao kolikoly tena misy kolikoly io tena misy kolikoly amin'ny fanadinana io misy tena nandra tsy mahay fa de afaka de gagana nahafaka an'ity na miconstruire phrase sy haindry zalahy fa izy afaka zany daholo mila jerena hoy zao ireo boikely reo zany tsy ny sipakely rehefa mahavita fianarana avy ary mianatra ho sommaire zany daholo mila jerena zany système zany marina ny Lazare Ferson le système misy système éducatif atsika sy ny système na administratif amle voie des concours mba jerena ina ny valina ry Céline Joe mba valio zafady izy metra le fantanina de valiko zange olony resaka olona ny firesahany sady lapakevitra no fa ny problème zay zavatra voaka koa de manahirana ny sasany igny zao sisy nanapo hoe responsable ny parlementaire responsable reo sénateur sy ny député reo responsable amin'ny fijaliana sy ny fahasairana igny zao sisy mahasamy teny fa za mahasamy teny izy mahasamy teny zany satria responsable zalahy reo fa mandalo aminy eo le boky be zala amity mandalo ambany masiny eo fa tsaiko na mety ny olana mety tsy responsable azy le tsy mahay mamaky teny frantsay ny sasany de tsy hay midikany he ino ty le lecture zany satria mety manao lecture diagonale ry zalahy le izy koa misy adosoana he boky be sala amity veranga de forcenao 15 jours izy amaky anazy amy teny frantsay sahirana de ataony lecture diagonale de mody mamadibadika sala amizao de manao dimy deboka nefa fiainam-pirenena anaovana dimy deboka avy eo misy mpanatra sandwich reo de misy matory aloha taitra tamiko lany sa tsy lany manangatanana i raha sy ny vakina o lany ho anao lany tsisy fanitsiana de mamory mpanao gazety lany tsisy fanitsiana le loi de finance tsisy rectification tsisy nininina de kaiky ao zany ambany be le tetibola amin'ny fampianarana eny ambaratonga voalohany sy ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana scientifique ambany beke le sociaux sy mahavoaloa bourse sy mahavita ny logement sisy nininina sy voalohany ny andamin'ny teny mpampianatra mbola betsaka ny mpampianatra frama tokony ampidirina ho mpiasa mpanjakana kaiky tsy voasoratra ao le izy tsy fantatratra amin'ny nombre de miala bala ry zalahy hoe ataovany andalambe ny firesahana amin'ny mpianatra satria mahafalifaly azy miala président Rajoel nefa izy responsable de tsy tia handray ny ankizy reo izy eo amin'ny palais eo tsy tia ny zalahy ho raisinao nge ny ankizy satria mahafalifaly azy ny ery nefa tsy fantany fa responsable izy de raha mangataka zany raiky izy reo raha vao daholo ny androm-panjakana zay no teneniny eny akiany zany de vetivety reo hiantsonareo raky izy tadidizy resako zay ry zany malakilaky ndao resaka trano ty ka ndao resaka to mipaletsy mba zasa fa ato ny lapan'ny demokrasia fa tseny andalambe ny lapan'ny demokrasia fa ato satria sady mihinana no manameloko ny sasany nefa samy diso matotsika tsy mandroso de samy diso le mpitantana na ny olombo teny na ny olombo tendry na ny olombo fidy samy diso daholo mbola anaovantsika raha io todisoa mbola anaovako zavatra igny mbola anaovantsika sujet tanao zao sujet sika manaraka le resaka douane sy ny impôt io avy azany miditra an'izao de avy eo tsika miresaka tsy fandram-pahalemana de avy eo miresaka le système social satria misy kasy teny amin'ny social igny de avy teo tsika betsaka ny zavatra azo resahana betsaka satria ny tena problème tsika eto koa ngetsika mahantra de marefo pauvre et vulnérable de mbola resahana daholo zany hoe hoan'izay premier ministre sy ny gouvernement vaovao hitondra de zao ny tokony hitondrana anazy zao satria le teo taloha teo tsy ny hainy fa nany tabataba ianao amin'ny fandaharana
tamteriter to mo zany napalaza anay ao zay manazava zao fa manomboka manohitra ndray Paolo raha fa za miteny zao tokony ataony zao tsy mety zao mety manohitra ndray lery raha mpanohitra anareo ve tsy fandrasaka ry andalambery sahirana ngenareo raha za midina igny zany manan'olona marobe to taninareo eto ary mbola havoroko ny olona koa tsoatso de hitanareo ny hamaro ny hoe haina inona sy nahalany an'le zalahy ty tsy memboa didy ty tamin'ny premier arrondissement système zany système électoral ny sy nahalany ka tsy malahelo toerana fa marobe ny zavatra maro raha sy mizaka koa izany raha izay maro raha sy mizaka amity tanà ty hoe ny carnaval ko tamin'ny famaranana ny campagne électorale efa mivoaka ary amin'ny ranona nosy ary zay mbola amin'ny 67 agny vodiny zany izy kely de tratrany lohan'ny tariko miaraka amin'ny moto ny vodiny le olona nentiko nanao carnaval de ahoana ny tsy halany ahy am'zany de zany ve de 13% fosiny olona sala mivitsika regny de 13% ny azoko eto amin'ny premier arrondissement fa zay c'est un système où lazaraza personne zay ny système électoral hoe maninona no olona manan'olona tian'ologny zany sy lany zany de za zany sy lany de bokabokainareo amizay ao enao za sy lany latsaka mbola le nampiasa le système sy manjary igny miteny aho enao za sy lany sy tian'olona eto havokako olona ko de milefa enao miteny io mipitsiky teto anao mba tena marina anatren'Andriamanitra hoe retika le olona an'le riziny tsy de inona ny sy nalany azy amizay hipetraka le question fa io tsy maintsy averiko alaheloko za koa ne mba victime le système tena victime ny système électoral zay eto fa za tsy makalagy za tsy hanohitra an'izany izy taona hoe ndao hanongana satria fa reraka manongana fa indroa zay de za ve de hanongana foana de nefa za de zao foana de sitako nantarehako zao bontolo sy fitako tsony hoe mbola hanongana ino koa fa raha sy tareha ve de mbola hanongana olona koa aho za sy hanongana ao na de tsy tianareo aho na de tsy tianareo na de tenenareo sy mahay ve de avita boky sala amizao za gravy any ane manao an'ity sy matorandro manalina fa zay le izy inona tsy mba mila valiny amin'ny Paolo reraka izahay miandry resabety ino mba entinao miala sa tsy miala andry ka io anjaranareo io moa zany hitanao misy fantaniana amin'ny baiboly manontany amin'ny Jesosy hoe mpampianatra ao maninona enao manasitrany olona amin'ny andro sabata za zany démocrate namana républicain inona ny tenen'ny lalam-pandroenana za pahay lalàna de za fa ampianatra lalàna diso anareo ary misy zavatra saika tsy niteneniko fa ho teneniko le izy raha esorinareo Rajoelina président Rajoelina saika tsy niteneniko fa teneniko fotsiny mba hampisaisana atsika fantako nareo fa nadiso ahy de afaka milatsaka izy amin'ny prochaine élection satria tsy tapitra ny mandany ny tenen'ny lalam-pandroena de mandat non renouvelable de raha fa tsy tapatra ny mandany de tsy miteny ny lalam-pandroenana hoe tsy mahazo mirotsaka ntsony ny olona mandat raha isy atsasany de tandremo sao de tratrany piège satria mety amin'ny Facebook na tsy fantako izy no mety na mikoma mety ho resy fa hitako izy mbola mandeha eny ambany volo sy ny sisa mbola mifendraka ny olona manaraka azy so de tratrany piège io fa afaka mirotsaka io olona io raha amizao izy no aongana hafa koa izy midémissionne nefa za sira fa tsy démissionne izy fa raha tsika ny manongana azy de tsy tapitra ny mandat de tsy de mandat izy zay fa mbola hay mandat dikany mandat mantsy fepotona fiasana anatin'ny 5 taona de miresaka fotsiny za ma analyste politika sy ma publiciste juriste publiciste fa afaka milatsaka izy amin'ny élection manaraka satria raha fa voaongana izy de nareo miteny hoe tsy tianareo ny président ny Sénat nefa zay ny anatin'ny lalam-pandroenana de mbola andika lalam-pandroenana fanondroany zany anareo de fa anahirana zany amin'ny resaka lalàna hanahirana zay miresaka lalàna satria raha fa andika lalàna indroa intelo eo ianareo de tsy hanana rariny intsony tsy hanana rariny intsony
raha mbola mandika lalàna hoe sy ny président Sénat no mitondra de mbola mandika an'le lalam-pandroenana isika zay. Jereo tsara ao amin'ny article 80-85 fa ny président Sénat no mitondra rehefa tratrany empêchement na destitution ny président de république. Nefa za fa mijery Facebook sekena ny président Sénat sekena hoana zay ny tenen'ny lalam-pandroenana. De rehefa tsy anaiky samy handravany institution nareo de mety lasa de directeur militaire ho fa c'est pas forcément directeur militaire ho entina miaramila fa mety transition. De anatin'ny transition hanomana fifidianana le olona ao amin'ny transition de afaka milatsaka le olona mbola mandaray zay le izy. De miteny moa le namany hoe namon'olona misy nantsina hoe notion de responsabilité ny mahatompona andraikitra hoe iza ny nanao le acte iza no nitifitra iza no namono. Zay nge ny resako le resaka herisetra avy any ambony de tsika koa za manao provocation apporsin'olona de lasa sorona de tandremo koa ny mandroba fa raha fa mandroba ianao de sahala midahalo any aminay vao tifitra ka ianao zany mody tsara hoe anatin'le tolona sy ny fitakina ianao no handroba de sy dahalo zany ianao satria pitaky tsia dahalo mpangalatra handroba ka raha vao tifitra ve de héros ve n'olona mpangalatra vao tifitra non. Tandremo zanatsika ry zareo tandremo le havatsika mila mifananatra tsika mila mifanatoro zavatra fa tsy hoe anatina raha zao de lasa zany zany de monjany bijoutérierie de hangalatra satria za mpitaritolona de afaka zany le mahampangalatra non mpangalatra ianao fa miafina anatin'le tolonan'olona ianao mandrobako dahalo nge zany de firy ny dahalo maty taminay tagny nandroba ombon'olo zay de iteneninay héronay ve de vonoanareo non. Alohatsika samy misaina zalahy samy misaina tsika de samy madinika de samy mijery amin'ny maso tsy miangatra de zay ny evitena. Tandremo ny guerre civile tandremo ny adipoko tandremo ny fifamonoana samy malagasy de tandremo ny fiantsina tandremo ny herisetra satria lavalava loatra de lany megafa misy tsy miala ngeto fa de foana mijery anazy satria matavy le resaka n'olona mahitsy resaka n'olona tsy mitanila fa le zavatra maro be mety sy olona tezitra amiko ane zany natafateny teo hoe raha onganareo io président de tsy lany tsy tapitra ny mandany de mandat izy de afaka mibriguer deuxième mandat de nefa izy fa tratrany piège ny teny tamy kabariny fa hanaraka ny lalam-pandroenana izy dikan'izay raha tapitra ny mandany de tsy lasaka tsony izy de zay no nampiarako azy fa maro be zao mety tsy tian'le raha teneniko fa hitako aloha fa maro ny tiany nefa za teneniko satria za miteny marina za miteny ampitiavana za miteny amin'ny mahamalagasy za miteny mba tsy isian'ny korotana eto de makahery atsika mafy ny ady fa raha tsy mety solution malakilaky tsika de mbola hoy hamafy nohony zao ny ady. Imagineo zany fa tsy tapaka io jiro hatra amin'ny firy andro zay fa io fois tapaka eo raha fa lany ny réserve ny soloka ny jirama maty angesika ry zareo de fa miomana za mo de fa fa ty fa nividy power bank aho ty bontolo ty fa io fois vao tapaka eo satria tsika anaty crise tsy afaka hividy soloka tsony ny jirama sy fitondrana maheva tsony sy olona anapa-kevitra tsony eo tsy mampitahotra aho fa grave be tsy mampitahotra aho fa tena grave be le zavatra hitrankatry vahoaka malagasy malala tiako sy mamiko indrindra fa effort be io ataony jirama sy matapaka tsony ny jiro raha vao lany eo ny réserve ny soloka an'ireo maty eto sika menakavy misy zany tsy délestage tout tonga de coupure totale un mois io 2 mois tadidi zay zavatra zay fa en même temps zany tsika sady mitaky no mijery se vaholana fa tsy mifamitaka eto ary nareo miteny hoe arodany gouvernement zay mantsy niteneny re zay de voalohany de fa nirodany ny premier ministre vaovao tonga ho sahirana sy ny membre ny gouvernement ho sahirana hanarina ny zavatra rehetra ho sahirana
ka io safidy zay tiatsika atao zao de afaka misafidy sy ny sisa fa afaka tsarainareo le zalahy io zany diso aby ny raha teneny de avy reny boaka amboalohany ny raisonnement nataoko teto sy ny vocabulaire nampiasaiko de eo amizay anao vo tonga saina ka le Paolo anaovana compte faiko marobe ty kaiky mba ampiteniny marina ary mandinika izy ty fa sy tiany zalahy izy io fa mety mba mamamboaka ihany sao de nefa za tsy anao za efa niteny hoe raha tsy vitako ny doctorat-ko raha sy azoko le grady de tsy andefa CV aho aleoko mba docteur en droit de l'environnement et de gestion des risques et catastrophes zay vo mba manatitra CV hoe vita setra tompoko lasy tompoko vavy fa mba meo ministère anankiray amizay fa vita setra fa docteur za io fa ny amorony ministère vaovao ataovy ministère ny Gabonais de fenoko WC raiky ny tapitanety de sisy mangeringery misisindala sy mamany misisindala natsony raha za ministre ny Gabonais satria tsisy olona sahy hitondrany zany ministère ny Gabonais zany ministère de WC fa za aloha mahasasy satria asa zany ko fa asehoko anareo fotsiny hoe mbola misy mikapa sy mipipi any amoron-dalana aveo raha za ministère ny WC tsisy tsony zany mba hanambarako aminareo hoe sy za sy mitady toeranareo io zany fa mamoronana ny ministère vaovao zany raha fa vitako le fianarana azoko le grade hoe ministère ny Gabonais meo ny Paolo de venoko Gabonais hatrany ambany volo agny naovako fiaraha-miasa sy ampiasako zay zavatra haiko rehetra sy ny expérience-ko fenoko Gabonais eto igny ministre ny Gabonais ary ministre ny Gabonais sy mba himokamoka andeha amy 4x4 sy ny sisa fa mandeha tongotra egny izy satria izay nahitako anatin'ny vitre fumée misy bolongata ery na misy amany ery na misy siny na misy sisiny ery fa aleo ministre ny Gabonais zany mandeha tongotra de maheno ny fofony hoe tsy mety izy raha fa asio Gabonais eto de asiony ary de eo nafatarina mantsy hoe sahirana ny olona raha mivaingana ny zavatra voakany satria mety na mangahazo de tsy misotro rano na mihinana bageda beleo izy boka tsy na mihinana raketa amin'le fijaliana sy ny fanatrana de firana constipé le olona de mivaingana aby ny raha zany mila jerena daholo fa ny azy ministère ny Gabonais ny angatahako mba asio saiko 31 département ministériel eto moa zay de fenoko Gabonais daholo neto Madagasikara de eo nareo miteny hoe grave koa le zalahy ty hoe docteur en droit de mitondra ministère na Gabonais izy satria nareo sasany teny hoe tsy mahay aho de mendrika anazy zany mitondra le de fa miroborobo le Gabonais sy ny raha fa tsisy mipipisy mikaka misisindalana tsony eto makasitraka tompoko lahy